Indriava malala mbola miverina ato amintsika indray antondra ny nofy izay nomeny tompo ahy telo volana efa-bolana lasa izay de alohany hitondrako an'ilay nofy de hivavaka atsika. Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, misaotranao lehibe indrindra satria mbola afaka izara indray Jesosy izao nofy nomenao anay izao mba hahafahanay miaro tena, hahafahanay mandiny tena. Misaotra mandrakariva fanahy masina satria tianao zahay matoa teneninao mandrakariva iomana anay indrindra amin'ny fiverenanao Jesosy malalo mba ho fiangonana masina tsisy pentipentina izahay. Ka dia mangataka ny fanatrehanao fanahy masina ampihatra ny tenako hietry ambany dia ambany, fa koa ny fanahinao masina ny teneto ka tsy izao no hita Jesosy ho fahianao lay Jesosy Kristy tompo velona. Ka dia misaotra tompo makasitra ka Jesosy efa eto ianao. Alleluia, amen. Nofy dia momba fanahy manambady, momba ny fanahy manambady, fa alohan'izay dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Deoteronomia 7:20 15:20 amin'ny 7:20 azafady amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitondra ny tangan'ny vehivavy janga na ny karamany alika ho ao an-tranon'ny tompo Andriamanitra anefana voady, fa fahavetavetana eo mason'ny tompo Andriamanitra ao ireo zavatra roa ireo. Amen. Eto dia izara ilay nofy dia avy eo zavaitsika momba n'ilay tenin'Andriamanitra. Natoro zany dia ao anatin'ny toromasy nanafika ilay fanahy manambady satria nisy olona anankiray zany nanome vola, nindramako vola, sahalan'ny hoe nindrana vola zany. Dia tsika moa afaka mindrana vola, olombelona tsika afaka mindrana dia mamerina. Dia efa nindrana vola zavatra tsapako zany ny alina iny tafirinana fanahy manambady dia hoy izy le fanahy manambady miteny hoe izay izy afaka manome vola zay tianao izy, miantoka anao zahay, tena omenay zay rehetra ilainao. Miteny zany izy ao anatin'ny nofy dia taitra dia nivavaka sady nandroaka ilay fanahy ratsy. Dia ina moa ny antony nitondrako an'izay hoe tenin'Andriamanitra zay manandrify an'io nofy io nomeny fanahy masina antsika. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, aza mitondra ny tangan'ny vehivavy janga na ny karamany alika ho ao an-tranon'ny tompo Andriamanitra ao. Satria tsika izaso ianao le tranon'Andriamanitra, izaso ianao le tempon'Andriamanitra, raisiko amin'izaso ianao aloha ilay fanazavana an'ilay nofy. Satria izaso ianao lo tranon'Andriamanitra teneneto. Izaho tsy nahalala le olona nindramako vola ny ara-panahiny. Tsika zany mila mamantatra le ara-panahin'le olona hifandraisantsika. Satria tsy fantatsika ny zavatra ataony, tsy fantatsika ny fanahy izay ao anatiny. Amen. Dia izaho tsy nalala tamin'ny tsy fahalalako, tamin'ny tsy fahafantarako, fa ny tompo dia mampalala atsika. Izay ny antony ampanofisiny atsika dia ampahafantariny ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, ampahalalany na fampitandremana na fampahalalany atsika na fampiomana maro isan-karazany ny fomba itenenan'i Jesosy amin'ny alalan'ny nofy. Alleluia. Dia taitra zany ianao tao anatin'ilay nofy io dia azoko tia ny fanahy masina ambara hoe ilay vola ny raisiko. Dia tsy fantako anefa ilay ara-panahin'ilay olona. Tsika zany na io vola raisintsika io, ny fifandraisandraisantsika madinidinika dia mila mitandrina tsika. Amen. Satria iny dia efa varavarana misokatra ho an'ilay fanahy ratsy. Ny fandraisako an'iny vola iny dia varavarana misokatra tamin'ny fanahy manambady. Halleluia. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe aza mitondra tangana vehivavy janga na ny karamany alika ho ao an-tranon'ny tompo Andriamanitra. Na ny karamany alika ao an-tranon'ny tompo Andriamanitra. Satria izany tempolin'ny fanahy masina, izao ny tempolin'Andriamanitra. Dia tsy fantatro olo atsika zany tsy afaka mindramindra fotsiny amin'izay olona hitahitantsika eny. Amen. Izay zany fampitandremana natao amin'ny tompo ahy ilay izy. Matoa iny nisy varavarana sokatra tsy nitandrina dia iny nampitandreman'ny tompo ahy.
Haleloia. Zay volany raisiko io zany naloto ka nahatonga le fanahy ratsy nanafika satria azy le vola azy satria mety le olany indramako zaho tsy nalala ny ara-panahiny mifona tompo fa tsy nahafantatra mety hoe olona hoe exemple raisiko zany ohatra hoe olona mijangajanga izy olona mpangalabadin'olona ohatra izy olona mpivarotena ohatra izy de iny vola raisiny avy any iny anefa raha raisitsika de mitondra fanahy ratsy manafika atsika. Haleloia. Amen. Maro isan-karazany ny fomba hanafihan'le fahavalo atsika raha atsika tsy mitandrina. Izay foana zany ny tokony hoe anontaniantsika an Jesosy hoe aiza ny tokony hakako vola Jesosy, aiza ny tokony alehako efa misy ny olana. Haleloia. Fa ny tompontsika de mampafantatra atsika foana. Amen. Satria hoy izy eto hoe andiny farany hoe fahavetavetany eo masony tompo Andriamanitra ireo zavatra roa ireo fahavetavetany eo an-trany eo anatrehany. Ka raha ohatra iny raisiko ny zavatra maloto ina de nandoto ny tranony aho nandoto ny tenako aho de lasa fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana zay ka mahatonga an'Andriamanitra tezitra. Ka rehefa tsika tsy mitandrina de automatique rehefa tsy eo Jesosy de le satana ny miditra, le fahavalo ny miditra. Amen. Dia ny manaraka ho izy na ny karamany alika ao an-tranon'ny tompo Andriamanitra ao. Tsy fantatra atsika ihany koa indraindray tsy fantatra ao mety tsy fantatro hoe mety hoe miasa karamany alika. Karamany alika zany hoe sahalan'ny hoe karama maloto. Mety olona mpanao kolikoly, mety olona mpanao zavatra maloto na nanao fifanekena amin'ny devoly satana izy. Iny vola iny tsy azontsika raisina iny vola iny fa maloto. Amen. Izy zany tondrany fanahy masina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Satria lasa varavarana ho ahy idiran'ilay fakapanahy. Amen. Satria nofo omeny Jesosy atsika de mifampitandremana sy alalantsika ny ara-panahy atsika. Satria amin'ny nofo Jesosy ny teny na amin'ny fahitana na amin'ny tenin'Andriamanitra maro isan-karazany fomba hitenenana. Haleloia. Amintsika zanak'Andriamanitra. De iny zany no nanafihan'ilay fanahy manambady ahy. Le nandraisako le vola tsy nanontany akory fa noho ny hoe indraindray poritra ianao zany ohatra hoe tsy hitanao hoe aiza ny akana ny tadiavana vonjy sy ny sisa de lasa mandeha amin'ny lalana tsy izy. De iny zany ny sahalan'ny hoe nampitandreman'ny tompo nahatonga saina. Haleloia. Ary zaraiko amintsika ihany koa fa maro isan-karazany zany ny fomba hidiran'izy ireo. Haleloia. Ka mila fantatsika ny ara-panahin'ny olona manodidina atsika. Mila fantatsika ny olona andehanantsika. Mila fantatsika ny olona angalantsika zavatra. Amen. Satria iny fanahy ratsy iny izay manandevo azy ao tsy fantatsika ny zavatra atao iny no manafika atsika. Haleloia. Amen. Ka raha tsika indraindray andevozan'ny fanahy manambady io zaho fa mivavaka zaho fa manao zao nefa tsy hitako hoe mbola manafika ihany le fanahy manambady. Indraindray zany tsika ihany koa no manokatra lalana, tsika ihany koa no manova varavarana ka mahatonga azy manafika atsika. Amen. Ka miteny amintsika zany Jesosy androany ary tsy ho amintsika ihany fa namotran'Andriamanitra ihany koa ny tempolin'Andriamanitra ny any am-piangonana. Raha vola azontsika amin'ny fijangajangana, vola azontsika amin'ny fivarotantena, vola azontsika amin'ny kolikoly, avy any amin'ny boîte de nuit, avy any amin'ny toerana fandihizana, azontsika amin'ny kolikoly vola io, azontsika ohatra hoe nanao fifanekena anao amin'olona nazo vola be, fifanekena ratsy, fifanekena anaovanao sorona, iny vola entinao am-piangonana, anaovanao fahafolokarena, anaovanao rakitra, fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra. Amen. Satria tranon'Andriamanitra ny toerana fiangonana izay andehanantsika. Tranon'Andriamanitra izasy ianao, tranon'Andriamanitra ny fiangonana. Ny rakitra ataontsika dia rakitra vola madio. Amen. Vola madio zany no entsika ho an'i Jesosy. Haleloia. Fampitandremana atsika zany tenen'i Jesosy eto. Amen. Satria anakiroa ny tranon'Andriamanitra, ny trano dia trano iangonantsika, manaraka an'izay ihany koa izaho ihany koa dia tranon'Andriamanitra. Tsy afaka mandray vola maloto tsika fa iny dia varavarana ho an'ny satana. Izay nanafihan'ilay fanahy manambady ahy. Satria io leo tsy fantatro ka mety hoe ao anatin'izay izy mety hoe ao anatin'mbola fiainana zao tontolo zao izy zaho nefa naka an'iny vola iny. Amen. Dia izay zany dia voninahitra ho an'i Jesosy reriana
ho azy hatramin'ny talohandrinao mandrakizay. Amen. Mino fa misy voaraintsika ho hitandremantsika amin'ny manaraka. Dia samy tahiny tompo daholo tsika rehetra. Amen.